avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Misy mpanao politika mikatsaka mafy ny tombotsony anatin'izao fanavaozana izao ka mametraka ny tombotsony ambony noho ny an'ny vahoaka malagasy. Nametra-pialany no mpikambana miisa 8 mandrafitra ny birao maharitra ny seni Androany tsy ny Andrela nanamarina ny fahabanga-toerana avy hatrany ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Tokony olona manana fahasahiana ary tsy manaiky atao tsangan'olona fotsiny no tendrena Prime Ministre hoy Général Désiré Ramakavelo eo am-piandrasan'izay ho Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ankehitriny. Mpanao rugby iray no mbola manohy fitsaboana eny amin'ny CSU JRA efa ho herintaona taoriany nahazoany aretina mafy nandritra ny lalao ofisialy nataony tranga izay maneho fa mbola olana ho an'ny mpanao fanatanjahantena malagasy ny tsy fisiany ny fiantohany ara-pahasalamana. Any velany mihamafy ny fanafiana ao Moyen-Orient ka mihoatra ny $100 ny vidintsoloka isaky ny baril izay mampiseho fiakarana lehibe eo amin'ny tsiny iraisam-pirenena ny antsipriandreo. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay matoan-datsoratra avy hatrany no ndeha nokafana ny fiarahana pirofony efa fifoazany malagasy no nandrodanana ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana fa tokony arahana asy ilay fifoazana manoloana ny toe-javamisy amin'izao fotoana izao. Misy mpanao politika mikasa mafy ny tombotsony anatin'izao fanavaozana izao ka mametraka ny tombotsony ambony noho ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy matoan-datsoratra. Totokle mihitsy ny sasany amindra malagasy raha izay 2 volana sy 12 andro ny taona 2024 ity izay no atao indray mijery. Tonga ny rivodoza samy manampahaizana momba ny toetry ny andro sy ny vonjovonina daholo ka milaza izay rehetra ao an-tsaina mizara izay hita amin'ny tambazotran-tserasera na marina io na diso. Tenipoka ny ady teo amin'ny Israeliana sy ny Iraniana dia diplomaty sy manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena daholo indray satria izay no mahatotoka ny sasany amindra malagasy. Tsy misy maratsy izany amin'ny lafiny iray fa koa misy manjoto ny sasany amindra malagasy ka mihinana ambolony sy tonga dia mitelina izay hitany ka indraindray mihinan-kinam-ponina mino vaovao diso ary avy hatrany dia miteny sy mamaly na mandray fanapahan-kevitra tsy ampiheverana entiny ny fomafana. Tranga izay efa hainy hafa ihany koa no lalao azy ka ararotina amina tombontsoa manokana izay maholo ny foany malagasy sasany izay. Lalaovina ilay fihetsem-pon'ny malagasy sasany ka toa lasa marina ny zavatra diso, toa lasa mety ny zavatra tsy mety, toa lasa ara-dalàna ireo fandikan-dalàna samihafa miantomboka amin'ny madinika indrindra hatramin'ny fandikan-dalàna lehibe satria lalaovan'ny totokle ilay malagasy olony fo. Lasa tao mitady hoekena ny gaboraraka sy ny fandikan-dalàna satria ilay fo mangoraka sy ilay fo be fitserana no tadiavina ho enti-mitondra, enti-mibaiko ary porofon'izany io fikorotana ny fifamoivoizana eto Antananarivo io. Dia ny resaka gouvernemanta indray izao no malaza ka any daholo indray ry totokle no hita. Any indray no manao izay ho afany ary jonona manokana amin'izany ry manjoto. Avoaka sy fironona daholo ny sarina mpitarika politika. Lazaina fa niteny an'izao, lazaina fa nanolotra anarana tatsy sy taroa, lazaina fa misoratena ho Prime Ministre. Mety misy ny marina fa tsy vitsy ihany koa ny diso ka mahatafajabaka ny ry manjoto. Eo andanin'izay, ankoatra ny fampiasandry totokle ireo compte fako amin'ny tambazotran-tserasera entina idokafatena ho lasa Prime Ministre. Ahetsika daholo ireo mazoto miseho tele sy tia miteny amin'ny radio ka asaina milaza fa olona sahala amin'izao no tokony ho Prime Ministre, Ministra sy ny sisa. Dia mivoaka daholo indray ireo fikambanana samihafa izay misy tsy fantam-piaviana ny sasany ary asiana hoe fanavaozana no anarany, asiana hoe mpitolona, mody asiana ihany koa hoe gène na izao entina isariana ny ry manjoto. Dia totokle tokoa moa ka samy milaza ho mpitolona sy ny tolona nanala ny Rajoelina sy ny firongony teo daholo fa misy indray izao ny fizarana seza na Prime Ministre io na ho Ministre. Dia sahala amin'izany ny zava-misy amin'izao manao izay ho afa ny mpanao politika sasany izay tsy malala fa tsy ny tenany sy ny manodidina azy
ilay praiministra tsy any amin'ilay ametraka ilay fanavaozana loatra no tadiavin'ny antoko politika sasany fa ny amin'izay mampety azy hiatrehana ilay fifidianana ifanisy eto amintsika finy tsy mbola vita ny tolona efa voapirofo fa efa ny fony malagasy ka nandrondana manda lehibe tamin'ny taona lasa fa mila manasa tareha-kely angamba ahianavaka ny vary sy ny tsiparifary amin'reto mpanao politika ay sy atsapa fa misy ny miseho rôla ka te hamony baolina amin'izao fotoana rehefa maty anefa ny baolina tsy ilay malagasy 30 tapitrisa no mpandresy fa ilay rôla ilay mpanao politika sy ny manodidina azy ny rarina hikapa hitan'ny tonony andida hitan'ny vaniny any eny filohan'ny fanavaozana eo anatrehan'izany rehetra izany totokilesy maro hafa voambolana nentiny matoan-datsoratra ny lazana an'ireo lava-tanana ao anatin'izao fanavaozan'izao fanametra-pialany ireo mpikambana miisa 8 mandrafitra ny bromaritra eo anivony seni androany araka ny fanambarana ny maraina teo nanamariny ty fahabanga-toerany dia vetrany ny teo anivony fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny atoandro teo ao anatin'ny 12 andro ny fepitoana ividianana izay apikambana vaovao andrafitra ny seni araka ny fanazavana nentiny filohan'ny seni tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay ho famalina ny fitakiana teny an-kianja tamin'ny tolom-bahoaka ho fandraisana andraikitra amin'ny fanavaozana ny rafitra mitantana sy ireo lalàna mifeny zotra-pividianana afa ihany koa ahafahany mpitondra manatanteraka ny fanavaozana eto amin'ny firenena nametra-pialana ireo mpikambana miisa 9 mandrafitra ny bromaritra eo anivon'ny seni araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany izahay mpikambana valy ao amin'ny bromaritra ny vaomera-pirenena maliotena misahana ny fividianana na seni izay voalazanarana manaraketo Andriamatoa Andriamalazaray Antoniaina filohan'hevitra voalohany Andriamatoa Zanogi George Razafitaibe filohan'hevitra faharoa Andriamatoa Randeanarivo Nantoany Tina Ifanomezatsoa filohan'hevitra fahatelo Andriamatoa Fidina Afrozemarka mpapakateny voalohany Andriamatoa Ravantera Zaka Mikael mpapakateny faharoa Andriamatoa Dame Andrianaseny Retafarseny mpamolotsaina zokiolona Andriamatoa Andriamatafitoanam-bahoaka Ravaisoavy Manjaka mpamolotsaina Andriamatoa Razafon Brabary mpamolotsaina dia nametra-pialana antsitrapo tsy mpikambana intsony eo anivo vaomera-pirenena maloatena misana amin'ny fividianana na seni eto Madagasikara. Izany fametra-pialana izany dia nataonay tamin'ny alakamisy 5 mars 2024 ary napetraka teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny zoma 4 marsa 2024. tsy niandry ela fa namoaka didim-panjakana avetrany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny atoandro teo manamarina sy manamafy ity fahampangato-eran'ireo mpikambana miisa 9 eo anivon'ny bromaritry ny seni ity araka ny fanapahan'ny HCC hatrany mampafantatra ireo rafitrana fikambanana izay ananendry ireo mpikambana nametra-pialana ny seni ahafahan'izy ireo mifidy izay olona vaovao isolo-toerana azy ireo tsy manomboka fepi-tom-piasana vaovao fa mamita ny fepi-tom-piasan'ireo nametra-pialany ireo mpikambana vaovao tendry nanamafy ny filohan'ny seni fa andefa taratasy avetrany ny seni any amin'ireo rafitra voakasikaka ao anatiny 12 andro no ifidianan'izy ireo ny mpikambana vaovao andrafitra ny bromaritra ny seni raha ny lalana velona dia andefa taratasy zany ny seni zao ho any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara ho any amin'ny olafitry ny mpisolovava ho any amin'ny fitsarana tampony ho any amin'ny ianareo olafitry ny mpanao gazety ho any amin'ireo fiarahamon'ny pirenena ho any amin'ny ny Sénat moa zany ny antenmeran-dolona efa tsy misy dia tsy isy zany ny fanasana ho alefany na ny fifidianana dia omena 12 andro ireo rafitra tsirairay ireo mba ahafahan'izy ireo manomana ny fifidianany avy dia rehefa vita zay fifidianany solotenany zay dia alefany any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara ary dia ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara no mandray didim-panjakana manendry an'ireo izay solotena ny rafitra tsirairay no laniny izy ireo tamin'ny alalan'ny fifidianana
manoa ny asany andavanandro ny seni mandra-pahavita ny fivizianana ireo mpikambana vaovao misy savalo sy ny fifamindrapa-efany raha ny fanazavanina tsy aivina tamin'ny taona 2024 no voatindry sy voafidy ireo mpikambana sivy mandrafitra ny bromaritra eo anivon'ny seni ka eny taona ny fepto-piasany izany hoe mifarana amin'ny taona 2024 anisy fiovana ny firafitry ny bromaritra tamin'ny tolombahoaka ny volana novambra 2024 ka voafidy ny antenimieram-pirenena isolo-toerana ny Hossein Amdala noho ny antony ara-pahasalamana ity Antananarivo. Ny 6 desambra 2024 niova indray ny firafitry ny bromaritra ka lasa filohan'ny seni ity Antananarivo raha toa ka naka ny toeran'ny mpanolotsaina Ida Marsen filohan'ny seni teo aloha. Efa bolana teo aorian'izao indray niarana metra-pialana ireo mpikambana misy savalo izay voafidy sy voatendry tamin'ny andro ny fitondrana Rajoelina izy ireo. Iverenantsika eo izay vaovao mikasika ny fiainam-pirenena sy ny politika izay rehefa avy eo fanoraisin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika teny Avoloha omaly ireo mpamonjy voina frantsay miisa 240 nanolo-tanana tamin'ny vonjy voina tany Toamasina. Amin'ny fihetsika nataon'izy ireo izay nanamafy ny firaisan-kina sy ny fiarahamientana iraisam-pirenena indrindra rehefa misy loza voajanahary toy izao ny filoham-panjakana nandritra ny fandraisam-pitenenany ka eto Andriatsilafo. Noraisin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika teny Avoloha omaly ireo mpamonjy voina misy 240 avy amin'ny sécurité civile frantsay notarian'ny masoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. Ireto faran'izay isan'ny namaly voalohan'ny antso fiarahamientana nataon'ny filohan'ny fanavaozana noho ny fahampotehana sy ny faharavanana nateraky ny rivo-doza Gezani tao Toamasina. Ankoatra ny fanampiana ara-pitaovana sy ara-tsakafo nanampy sy nanome tanana ny PNGRC sy ny mpiara-miambinantoka ao anatin'ny fanampiana ny maha-olona ihany koa ireo mpamonjy voina frantsay ireo. Maneho miariary ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny firenena roa tonta izany hoy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Dans ce contexte particulièrement difficile, la solidarité internationale s'est une nouvelle fois exprimée avec force. Anatin'izao ady sarotra izao dia miseho tamin'ny tanjan'ny fiarahamientana iraisampirenena. Porofony izany ny fahatongavan'ireto sécurité civile frantsay eto Madagasikara ireto. Tsy hevina fa izao iraka izao dia tafiditra ao anatin'ny fanampiana maha-olona anivondrona Europeanina izay afaka manetsika fanampiana teknika sy arakasa avy hatrany fanohanana ireo firenena miatrika loza voajanahary sy ny fahapotehana. Noho izany paikady izany dia afaka mirotsaka avy hatrany ireo sécurité civile frantsay miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra malagasy sy ny BNGRC ho an'ny vonjivony ny fiarovana sy ny fitsinjarana rano fisotro madio tao Toamasina ary koa ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba. Distribution d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville et la contribution aux efforts de réhabilitation des infrastructures endommagées. Isan'ny nataon'izy ireo lara-pahamehana ny fampisitrahana rano fisotro madio ny vahoakan'ny Toamasina ka mihoatra ny 700 metatra toratelo no vitan'izy ireo tao anatin'izay 3 herinandro izay. Tokantrano miisa 3 sy 1 alina ahitana olona mihoatra ny 9 alina araka izany no nisitraka rano fisotro madio. Nisy ihany koa ny fanarenana fotodrafitrasa iombonana toy ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana. Nanamafy ny masoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara fa nahafa-po ny fandraisana sy ny kalitao ny fandrirana ny asa tao anatin'izao vonjy voina izao. Olona 220 hatreto no namony ainy ary 312 tsy hita popoka vokatry ny fandalovany rivo-doza Gezani araka ny tatitra farany avy amin'ny birao nasional misahana ny loza voajanahary androany. Fotodrafitrasa maro ihany koa no rava toy ny sekoly sy toeram-pitsaboana mbola mitony fanampiana ho andro traboana amin'izao fotoan'izao. Entsora Soary Malala. Ny totaly 220 hatreto ireo namony ainy 312 tsy hita popoka vokatry ny fandalovany rivo-doza Gezani araka ny tatitra ofisialy avy ao anivon'ny BNGRC na ny birao nasional misahana ny fitantanana ny loza sy ny tany indimondonja androany. 7 sy 1 hetsy teo eo ny isan'ireo tokantrano traboina izay nahitana olona 770 sy 3 alina sy 4 hetsy. Miisa 570 ireo trano fitantanana andraram-panjakana simba tanteraka ary efitrano mpampianarana 20 ihany koa no potika an-tanteraka. CSB miisa 110 no nahitana fahasimbana, CSB 2 70 ary hôpitaly lehibe 2 potika hatrany amin'ny 5 isanjato Toamasina na dia efa nisy aza ny fiomanana natao hoy ny talety jeneraly ny BNGRC.
tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny sorabola eo am-pelatanana noho izy ireny misy tsy mandalo eny ny BNGRC indrindra ireo fanampianarabola avy amin'ireo firenena hafa. Misy tonga ty amin'ny BNGRC, misy tonga ty fialana ndraikitra topo fa ny vola avy any amin'ireny le hoe lefa nilaza fa anampy reny dia ilay vola itsika malagasy le mandratsaka satria fa misy an'iny le compte BFE ny BNGRC ny ireny no tonga ao zay tantanan'ny agent comptable ny BNGRC zany hoe ny finance fa raha itenitsika hoe sinoa itenitsika mauricienne raha maromaro tamintsika taria amin'ny mayotaria dia ireny mbola le sorabola tononona fotsiny reny fa mbola tsy nirotsaka ao amin'ny compte ny BNGRC akory fa nanaovantsika an'le réponse kosa aloha hatreto dia akoatra ny ressource propre ny fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC izany hoe le loi de finance initiale 2026 zay voté teo anivon'ny assemblée nationale ireny nampiasain'ny BNGRC nanomboka tamin'ny décembre nanomboka ny fitia fananantanina dia reny no ampiasain'ny BNGRC zany hoe mbola ny ressource propre interne atsika aloha zany raha resabola no resana no ampiasain'ny BNGRC fa tsy mbola nisy vola avy any amin'ireo malala tanana na atao hoe firenena namana ao anatin'izay. Hatreto efa tafiakatra 560 taonina ny sakafo sy vary efa voazara tao Tomasina voaloha sy faharoa ary mbola betsaka ny fanampianaran-tsakafo tsy mbola voazara ka mbola mitohy hatramin'izao ny fizarana. Mety mampametra-panontaniana ny malagasy ny fizarana ireo fanampiana ka antony nametrahana ny centre opérationnel ao Tomasina. Amin'ny alalan'ny centre opérationnel io no ahafana manampy ny rehetra amin'ny fandrindrana sy ny fandaminana rehetra tokony atao. Diso izy ireo ny filazana fa marobe ireo olona voakasika no tsy nahazo fanampiana. Mety itenitsika hoe voazarany amin'ny tokony ho izy daholo ve ireo izay mihitsy ny tena antokosiny le centre opérationnel ao Tomasina tompoko eto zany dia fa hoe ahoana moa zany ny fomba fitantanana an'ireny fizarana fanampiany ireny manao tsika an'ilay hoe tsotra be kapa zany fandraisana anarana raha zay kapa ny ilazantsika azy hoe iza daholo ny trabona atao amin'ity fokotany ity niraisana moa tany nanomboka Caro fokotany arrondissement efa nilazaina fa trabona daholo ny rehetrarehetra rehefa trabona daholo ny rehetrarehetra zany dia hoe ny rehetrarehetra zany dia mahazo sakafo daholo le olona ao anatin'ny fahatairana tonga dia dépourvu na zavatra rehetrarehetra izy ao anatiny koa ny fieritreretana hoe aiza ny ainanay rapitso aiza ny ainanay rapakapitso dia lasa ohatran'ny nisy ny fisavorovorona teo anatiny teo tsy sanatry ny centre opérationnel sy ny BNGRC itifitra aniza na itifitra aniza fa mety hitatsika ihany tany anaty tambajotra tany fa misy ny tompona andraikitra nanao ny asany misy ny tompona andraikitra tsy nanao ny asany. Nitondran'izy ireo fanazavana tamin'ity androany ity ihany koa ny resaka izay niteraka ady hevitra teto amin'ny firenena dia ny fanolorana fanampiana amin'ny tentina 70 tapitrisa ariary nataon'ny premier ministre amin'ny vady eo aloha ho an'ireo trabony ka natolotra manokana ho tantany ny mpanakanto. Nisy fanehoan-kevitra maro avy amin'ny olom-pirenena taoriana izay ka nisy ireo nilaza fa mety ho mariky ny tsy fahatokisana ny BNGRC amin'ny fitantanana ny fanampiana omen'ireo tsara sitrapo izany. Malona izany nanambara ny taled général ny BNGRC fa araky ny rafitra napetraka dia tokony ampahafantarina sy andalo amin'ny centre opérationnel avokoa ny fanampiana rehetra zarainy ireo mpanome fanampiana na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny olon-tsotra. Tokony ampahafantarina ny tompona andrakitra ny fisian'ny fizarana fanampiana iray ahafana miara-miasa amin'ny fandrindrana ka tsy fantatr'izy ireo mazava ny antony fihetsika io. Anao mafisiny ihany koa fa na volavaiza na volavaiza tsy mizara vola ny BNGRC fa efa misy ny tompona andrakitra manokana ny amin'izany ary miantso ny tsara sitrapo rehetra mba hitoroka avy hatrany any amin'ireo tompona andrakitra raha mahita na mahatratra olona manodikodina ireny fanampiana ireny ho hiatrany ny taled général ny BNGRC. Iverenantsika vetivety ny faneho-kevitra momba ny raharaham-pirenena indrindra eo am-piandrasana ny anarany izay ho prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Tokony olona manana fahasahiana ary tsy manaiky atao tsangan'olona fotsiny no tendrena ho prime ministre raha ny faneho-kevitra netiny général Désiré Ramakavelo androany. Tsy tokony hisy intsony amin'izao fanavaozan'izao ihany koa ny lehibe ny gouvernemanta atao saribakoly. Ankoatr'izay tokony maneho ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana fa vonona nadio tanteraka fa tsy atao kobakambava fotsiny ihany ilay fanavaozana ankehitriny. Ny antsipirian'izay. Tsy tokony ho tsangan'olona na saribakoly ny prime ministre ka anaiko baikon'olona tsy fantatra sy tsy miseho endrika amin'ny alalan'ny vola sy ny tsindry samihafa. Mila olona sah sy entitra ary mijoro amin'ny maha izy azy ary olona vonona amongotra ny kolokolo sy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena
hoy ny fanehoan-kevitry ny général Désiré Ramakavelo androany raha nampita afatra ho an'ny filohan'ny fanavaozana sy amin'izay maniry te ho lehibe ny gouvernemanta vaovao eo. Tsy maintsy olona manana fahasahiana natao premier ministre fa tsy anara-drenirano fotsiny amin'ny tsindrialoka tsy tsindrialoka aloha. Rehefa manana an'izay fahasahiana zay izy ary ny ataoko hoe fahasahiana dia ny fandiovana fa tsy ny hoe kory hoe satria ny atso manome vola dia ny atso manao an'izao tsy ny vola tompoko no ilaina marina fa ozatry ny fiainana fa ataoko hoe ny fahamarinana ny zava-dehibe ka raha vonona tokoa tsika no mifanavaozana tsy maintsy miaina ny fahamarinana ary ny fahamarinana mila fiovatana toe-tsaina tsirairay avy fa raha mbola toe-tsaina lomorona no mbola manjaka eto Madagasikara tsy isy fanavaozana zany fa aza mandany andro aza mamitak'olona fotsiny. Ankoatr'izay tsy mbola hita taratra ny firosoan'ny fitondrana ankehitriny amin'izay tena fanavaozana amin'izao fotoana ho iatrany ny fanehoan-kevitry ity manamboninahitra misotro ronono ity. Mbola maro hoy izy ireo pretendro tamin'ny fitondrana teo aloha hita miriery sy omemboninahitra amin'ity fitondrana ankehitriny ity kanefa fantatra izao fa nanao ny tsy mety teto amin'ny firenena miantso ny tompona andraikitra amin'izany anavaka ny vary sy ny tsy parifary ny tenany. Tsy isy fanavaozana raha tsisy fandiovana aloha tsy maintsy diovina ny sehatra ilalaovana zay vao afaka manao fanavaozana. Mbola ao daholo ny zazana vela, mbola ao daholo ny tsy maty voalavo akibo, mbola ao daholo ny karazan-javatra rehetrarehetra mpamingana sisisa mila fandiovana zany tompoko. Tsy hoe valifady fa fandiovana raha tena andeha marina amin'izany fanavaozana zany tsy maintsy atao ny fandiovana. Zay aloha dia zavatra tsy maintsy tokony atao. Hevitra zay ao anjarany zareo zay eo an-toerana mieritreritra n'izay hoe azo atao sa tsy azo atao. Raha mbola ny teo ihany ny eo tsy hitako izay fanavaozana na ino tenenao amika na ino tenenao. Ny famelana ireny olona ireny anohy ny nataony hatramin'izay dia azo raisina ho firaisana tsy kombakomba sy famadihana ny tolony no takiana teny an-kianja ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Izay zany Prime Ministre ny fanavaozana no ilaina andrasana amin'izao fotoana fa tsy saribakolo ny fanavaozana. Farava manaraka ny fialany ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra ireo mpanolontsaina munisipaly amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fividianana lisitra tamin'ny fividianana ben'ny tanàna farany teo. Tokony tsy ravaina ny mpanolontsaina na dia PDS aza no hitantana ny commune ireo mpanolontsaina munisipaly Androany hisorohana ny kaboraraka eo amin'ny tanàna na Antananarivo. Tozondrina tahiry. Tsy azo atao mandeha irery ny fitantanana ny commune Antananarivo fa tsy maintsy fitambaran'ny rafitra roa ny mpanatanteraka andaniny izay ny ben'ny tanàna efa nandraisany ny fitsarana fanapahana sy ny rafitra mpanapa-kevitra ahitana ny mpanolontsaina munisipaly. Amin'izao fanajanonana ny ben'ny tanàna tamin'ny asany izao mijanona ny asany ihany koa ny mpanolontsaina munisipaly satria lisitra iray no fidianana azy ireo tamin'ny fifidianana. Tokony ho eo ihany ireo mpanolontsaina munisipaly hoy ny fanazavana nentin'ny mpanolontsaina sasany teo anivon'ny commune Antananarivo satria ny PDS hitantana ny commune tsy asolo ny asan'ny filan-kevitra munisipaly. Fa raha tsy misy filan-kevitra eto Antananarivo dia tsy olom-boafidy zany ny mpitantana eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Sady mpanapa-kevitra zany ny mpanatanteraka no manatanteraka. Tsy isy olom-boafidy intsony eto Antananarivo na ray aza zany hoe tena ny fanalavitra amin'ny décentralisation poussée izay anisan'ny vinany ny fanavaozana. Tsy isy manara-maso intsony ny mpanatanteraka na ny délégation manokana tarian'izay mety président délégation spéciale eo na PDS. Farabangona araka ny andininy fa 30 araka ny lalàna 14 sy 2 bar 20 dia na manona na ahoana ny délégation manokana dia tsy afaka misolo ny filan-kevitra ny vono-bahoaka ny paritra itsinjara-pahefana izay manohiatrany ny anjara asany. Mitaky ny tazomana ny filan-kevitra munisipaly ho amperinasa trany izy ireo na dia tsy eo intsony aza ny ben'ny tanàna na PDS aza ny mitantana ny tanàna. Miayay izy ireo ka nametraka fanontanianany amin'ny hoe ny PDS daholo ve no sady anao ny asan'ny mpanatanteraka no anao ny asan'ny mpanolontsaina hiteraka gaboraraka amin'ny fitantanana ny tanàna ny tsy fisian'ny olom-boafidy eto Antananarivo. Rafitra anankiroa mazava tsara ny tokony tantana ny tanàna commune zany dia ny mpanatanteraka sy ny filan-kevitra. Voalaza n'ilay sary article 130 teo fa ny mpanatanteraka tsy afaka isolo na oviana na oviana
ny asan'ny filan-kevitra tokony toetra zany le filan-kevitra io a jerena amin'ny tsy resaka olona tsy izay mpanolotsaina ny olana fa le rafitra mpanaramaso ny mpanatanteraka ny resaka eto misy décision misy mesure politique tokony ho raisina mba tsy sanatry ny vavaladiny lela anjaka ny gaboraraka eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Décision politique ny resanay à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. Tsy afaka mandeha irery ny mpanatanteraka fa tsy maintsy miaraka amin'ny mpanolotsaina raha ny fanazavana ka antony izao fitakiana izao. Fa nampafantatra ny fisiny sy ny fomba fijery momba ny fanavaozana eto Madagasikara, sihatra famerenan-kasina ny fokon'olona izay vondrona andro sihatra sy fikambanana izay manome lanja ny maha olona eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fiverenana handoharano ny fanomezana sihatra sy fanohanana ny fokon'olona no ahafahantsika miroso amin'izay fanavaozan'izay raha ny fanohan-kevitra nentina izy ireo. Ndoarantsika ny Antsipriana. Nanao antso sy fanambarana iraisana ny teo anivon'ny sehatra famerenan-kasina ny fokon'olona izay ivondronan'ireo kristianina, olobe, firaisamon'ny-pirenena, fikambanana samihafa. Resy lahatra izy ireo fa mila mitodika amin'ny fokon'olona sy mampandray anjara ny malagasy rehetra isika vao afaka miroso sy manatanteraka ny fanavaozana mafiorina tahaka ny firenena maniran-tany, ny tady ny endrika sy ny fomba ary ny rafitra tsara ihany koa i Madagasikara nandritra ny fotoana lava. Efa ezaka ireny fanatsarana sy fanavaozana nandalovana ireny fa tsara kokoa raha mirona amin'ny famerenan-kasina ny maolona. Isan'ireo resy lahatra amin'izao fanomezan-danja ny fokon'olona izao ny eo anivon'ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena na ny HFKF. Korana voamarina ny firenena malagasy isika dia fotoana izao hamerenan-kasina ny fokon'olona dia ny fitodiana manokana sy ny fanohanana mivantana ny vahoaka malagasy eny fotony amin'ny alalan'ny fokon'olona izay fantatra fa afaka mifanaraka amin'ny toerana misy sy ny vanim-potoana izay diavana. Izaho, ianao ary isika izany no tompony. Ka mba ho fokon'olona, tompo-teny, tompo-tany, tompon'andraikitra, izany no fiandohan'ny tena fanavaozana ka tiana ifandrombona ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Ny tanjona dia nisin'ny fanavaozana marina sy mafiorina, mamaly ny tena hita-tam-bahoaka sy mifanaraka amin'ny fihizina maha-malagasy, hiara-mandray an-tanana ny fanarenana ho fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy sy ny firenena, miainga amin'ny famerenana sy ny fametrahana mbola ara-pahamehana ny olombelona malagasy fokon'olona, miaina amin'ny soatoavin'ny fihavanana, miara-monina, mirahina, mifampidinika sy mifampiera ary mifampifehy ho ny fanatanterahana izay teny arana. Afana mampijoro izany politika fifarombonana, mampijoro sy manome andraikitra ny fokon'olona izany, hisy ny fitrotrona ambavaka ny firenena izay atao eny amin'ny centre RIP eny Faravohitra ny 20 martsa ho avy izao. Fotoana ihany koa anombona ny fanaparitahana ity hetsika famerenan-kasina ity manirana ny nosy. Amin'ny 20 ny volana marsa izao ny maraina dia ho tanterahana eto amin'ity toerana ity ny fotoam-bavaka ho an'ny firenena sy ny fanapariahana izany tari-dalana ho amin'ny fampijoroana ny fokon'olona eny fotony izany. Avy eo dia isy ny fampandraisana anjara ny rehetra amin'ny fanapariahana izany tari-dalana izany, ary farany isy ny fientana ny fokon'olona rehetra manerana ny Madagasikara, mampijoro sy manohana ny fokon'olona isaky ny toerana rehetra, ary farany isy ny fitsinjarana andraikitra eo amin'ny samy malagasy satria fifandrombonana araka io hitanareo amin'ny banderole io ny tiana ho tanterahana satria ny malagasy rehetra tsy ankanavaka no tiatsika hiaraka hifarimbona amin'izany famerenan-kasina ny fokon'olona izany. Araka izany, miantso ny vahoaka tsy ankanavaka fa indrindra ny resy lahatra izy ireo handray anjara amin'io hetsika io ho mariky ny fahavononana amin'ny fanohanana ny vahoaka eny fotony hifarimbona amin'izao sehatra ho famerenan-kasina ny fokon'olona izao.
dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety ao anaty doka fohy ny fitakin'ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny mahakasika ilay atleta malagasy ao anatin'ny taranja rugby izay manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly CHU JRA efa ho herintaona izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Safidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny am-pivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Zahay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net. Zao dia zao hely hoanina 1 giga no mety aminao. 1 giga be zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Oh, oh. Yes. Anohizatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ampifanarahana amin'ny politika mpampandrosoana ampiarin'ny fanjakana amin'ny paikady-pirenena momba ny famatsim-bola iraisana amin'ny fampandrosoana maharitra ankehitriny nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ity paikady-pirenena momba ny famatsim-bola iraisana amin'ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara ity. Andoharantsika ny Antsiprian'izay. Tsy misy afa-tsy ny 10 isanjaton'ny arikarena faobe azo avy amin'ny fandovan-ketra miditra amin'ny kitapom-bola ampanjakana raha ny taremarika avy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena voafetra ny famatsim-bola ny fanjakana amalina ireo filana amin'ny fampiasam-bola noho ny fabetsahan'ireo CAP harena tsy manara-drafitra izay mibahan-toerana amin'ny toe-karena eto amin'ny firenena. Manoloana izany fanamby lehibe no atrehin'ny Madagasikara amin'ny famatsim-bola ho an'ny fampandrosoana maharitra. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny paikady-pirenena momba ny famatsim-bola iraisana amin'ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara na ny stratégie nationale de financement intégré du développement durable. Tanjona ny anangona loharanom-bola bebe kokoa avy amin'ny fanjakana ny sehatra tsy miankina ary avy amin'ny iraisam-pirenena amin'ny fampiarana azy. Io zany na ny fanjakana na ny tsy miankina hatramin'ny hoe diaspora antsika any ivelany sy ireo partenaire technique financier rehetra zany tafiditra anatin'ity stratégie ity daholo dia mba ahafahana mandravona sy mandrindra zany ny fampandrosoana eto Madagasikara. Amin'ilay maha stratégie mandravona azy moa zany dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ity stratégie ity mihitsy ny zavatra avoaka koa zany ny assise nationale de relance économique. Dia tsy hoe ity le stratégie nationale de financement intégré tsy hoe ity izy manokana zany mitondra zay fa izy ity mandravona an'ireo le financement rehetrarehetra zay misy indrindrindrindra fa ny afaka toerana zany. Miorina amin'ny sehatra telo lehibe ity paikady-pirenena momba ny famatsim-bola iraisana ho amin'ny fampandrosoana maharitra ity fanamafisana ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana indrindra ny fampitomboana ny vola miditra anatiny ahafahana mametraka paikady amin'ny fanohanana ny tahirim-bola ampanjakana famporosehana ny fampiasam-bola avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny iraisampirenena anatsarana ny tontolo ny fandraharahana anamorana ny fahazoana orinasa madinika sy salantsala ny famatsim-bola ary ny fampivelarana ny fomba fampiasam-bola vaovao hampiroboroboana ny famatsim-bola eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Mazava ny vokatra andrasana ny ampifanaraka ny politika ampanjakana amin'ireo laharam-pamehany ny fampandrosoana amin'ny paikady-pirenena momba ny famatsim-bola iraisana. Satria zany hita ihany hoe misy ny mandray ohatra amin'ny financement
ary misy koa nefa sehatra izay tsy misy famatsim-bola mihitsy kanefa everitsika ho sehatra tena hoe manandanja zay amin'ny fampandrosoana. Dia zay zany ty stratégie nationale zany no ahafahana mametraka zay karazana karta zay hoe atony vola tsy ampy atony volampiana dia afaka toetra zany mametraka ny tenany amin'izay mpisehatra rehetrarehetra hoe aiza ny tokony toerana zany ao anatin'izay. Tseviny efa nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 9 novambra 2024 ity paikady pirenena momba ny famatsim-bola iraisana amin'ny fampandrosoana maharitra ity manohana arabola sy arateknika ny fampiarana ity paikady pirenena ity ny rafitry ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny PNUD na ny sambany raharaha ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana. Raha toka miisa 5 no voafitrandrana amin'izao fotoana izao, ampiakarina hatrany amin'ny 50 amin'zato zany ahafahana mamokatra bebe kokoa ny teo anivon'ny Madagascar izay mamokatra solitamy mavesatra na huile lourde ao Tsimororo ankehitriny. Ity faran'izay heverina hamokatra solitamy mavesatra indray ankehitriny. Gaëtan Andriatsilavo. Nanao fanambarana i Madagascar Oil ny alakamisy 5 martsa lasa teo fa iverina hamokatra solitany mavesatra na huile lourde indray izy ireo any Tsimororo. Voalaza fa ireo vovo fitandrahana misy 5 efa misy ao Tsimororo no anomboana ny famerenana ny fitandrahana izay hamokatra 700 barila isanandro. Nanazava Andriamatoa Ianto Sianapara, tale generalin'ny Madagascar Oil, fa itombo miandalana zany famokarana solitany mavesatra ka hatratra 50 amin'zato ny isan'ny vovo famokarana ao anatin'ny 4 volana ary hatratra 3,000 barila isanandro ny solitany mavesatra vokatra avy ao Tsimororo. Marina fa eo no eo manodidina ny 4,000 barila isanandro ny totaly ny filana eto Madagasikara. Nanazava koa izy fa maninona no izao vao miverina indray ny famokarana. Misy fitambarana zavatra be dia be no natonga ny fahatarana. Teo aloha ny lehibe indrindra dia ny vidin'ny solitany izay iva dia iva tao anatin'ny taona maro izay nahatonga ny fitrandrahana tsy azo natao satria mamono antoka. Teo koa izay fantatsika tsara ny valana retina Covid izay naharitra taona maro tambatambatra izay rehetrarehetra izay dia nahatonga ny fahatarana izay resantsika teo. Marina fa solitany mavesatra na huile lourde no vokarina any Tsimororo. Izy ity dia ampiasaina amina motera lehibe mpamokatra herinaratra indrindraindrindra sy ampiasaina ihany koa amin'ny fampandehanana sambo. Efa tamin'ny volana Jolay 2024 raha teo ny orinasa Madagascar Oil no nanomboka namatsy orinasa tsy miankina amina faritra maro eto amin'ny firenena, eto Antananarivo, any Antsirabe, hatrany Atsiranana. Ao anatin'izay vaovao ny toe-karenjy hatrany fa sehatry ny asa tanana malagasy tsy manankintsony ny anaovana anjorom-bala ny sehatry ny asa tanana ny syndicat des artisans de Madagascar sy ireo tompona andraikitra avy amin'ny chambre des métiers manerana nosy. Maro ireo fanairana efa natao toy ny fifihezana ny fanondrana ireo akora fototra fa tsy misy ampiaino ka anatin'izao fanavaozan'izao takiny izy ireo ny ananana ministera mitokana mikasika izay asa tanan'izay. Manodidina ny 3 tapitrisa eo ny olona mivelo mivantana amin'ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara raha ambony lavitra noho izay ireo mpahazo tombotsoa toy ny famatsiana akora fototra, asan-tselika sy ny sisa. Raha ny taremarika ofisialy farany taona 2024 ny tentina romby 30 tapitrisa euro ny vola vahiny ampidirina tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana avy amin'ny asa tanana malagasy. Taremarika izay maneho ny masehatra iray stratéjika azy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Olana tsy mahazo ny toerana sy ny sehatra tokony hisy azy ny sehatry ny asa tanana hoy ny syndicat des artisans de Madagascar sy ireo mpitarika ny chambre des métiers avy amin'ny lafivaliny nosy. Raha fialoha ny azo ny volamena izay misy eto amintsika ary indrindrandrindra ny hoditra. Misy ihany koa satria nisan'ny mamokatra an'izay hoditra izay tsika eto dia izay zany mba tsy tokony ny korona ihany koa ny tandroka zany ny tandrokomby zay aleo aloha mihodina eto amintsika le izy mba transformena eto amin'izay mba manana asa daholo dia mba misy valeur ajoutée ihany koa miditra any amin'ny fanjakana. Ka anisan'ny mba angatanay ny tsy hanondranan'ireo matière première ireo mba azahoanay an'le qualité tsara indrindra amin'ny asa tanana zany. Ohatran'izay ihany koa ny village artisanal Rivato mba oka izay mpanao asa tanana tompoko
ny sitraka nio village io fa tsy ampidirinao dôly a zay rehetrarehetra tiany zareo ampidirina. Sy tato anatin'ny volana vitsy na taona vitsy no niainana ireo olana ireo raha ny faneho-kevitra hatrany fa efa 10 taonany. Angatany izy ireo ny anokanana ny ministera isahana ny asa tanana. Raha raisina amin'ny sehatra sosialy sy ara-toe-karena kosa dia manodidina ny roa faingo telo tapitrisa ny malagasy mivelona mivantana na akolaka amin'ny asa tanana. Raha ampijirina ny fianakaviana dia olona tapitrisa maro no miankina amin'ity sehatra ity, indrindra fa ny vehivavy. Mijika izany fa tsy asa tsotra fotsiny ny asa tanana fa sehatra iray mamelona vahoaka maro. Mitahiry ny kolontsaina malagasy ary mitondra ny anjara-biriky amin'ny ari-karena nasionaly. Kanefa ankehitriny tsapanefa lasa tako ny sehatra hafa koa ny asa tanana satria matetika izy no ampijirina ao anatin'ny ministera iray miaraka amin'ny sehatra maro hafa. Ka izany toe-javatra izany matetika dia mahatonga ny olona mpanao asa tanana tsy ho lara-pahamena araka izay tokony ho izy. Noho izany, amin'ny anaram-panao asa tanana eto Madagasikara dia manao anso ampanajana aminareo andriamatoa filohan'ny fanavaozana izahay mba handinihana ny mety hisin'ny ministera mitokana ho an'ny asa tanana. Nahitana fiatsarana ny sehatra ary voaporofo tamin'ny taremariky ny volaniditra tamin'ny kitapom-bola-panjakana izany nandritra ny fotoana nanokanana ny ministera ny asa tanana raha ny fanazavana ka antony izao fangatahana izao. Izay ny fitakiny ny mpisehatra ao anatiny asa tanana malagasy fa atleta malagasy. Mpanao rugby iray no mbola manony fitsabony eny amin'ny hôpitaly CSU JRA. Efa ho eritaona taoriana zony aretina mafy nandritra ny lalao ofisialy nataony. Hatranga izay maneho miariary fa mbola olana lehibe ho an'ny mpanao fanatanjahantena eto Madagasikara. Tsy fisiany ny fiantohana ara-pahasalamana miatrika fahasahiranana tanteraka ity atleta malagasy ity ankehitriny. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay tanterany Gaëtan Andriatsilavo. Efa ho eritaona izay mbola mitohy ny fitsabona sy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ataon'ny mpitsabo ao amin'ny CSU JRA ilay mpanao rugby avy eo Akady Fotsy noho ny dona nahazo azy nandritra ny lalao iray nataony izay nitarika fahalemena hatramin'izao. Ho fanehoana firaisan-kina sy ho fanampiana amin'ny fiatrehana ny fitsabona tonga nanolotra fanampiana ho azy ny vovonana firaisamonim-pirenena tafifaray ahitana fikambanana mihoatra ny 7 sy 200 nambaran'izy ireo fa tsy tokony ho adinoina ireo atleta izay nanome ny heriny sy ny talentany ho an'ny fanatanjahantena sy ny firenena. Dia ankehitriny misy namantsika malagasy izay mpanao fanatanjahantena lavalava antsoina hoe tahina, ny fiantsoana azy moa amin'ny anaram-bositra dia hoe mongo, izay tratran'ny accident mikasika an'io fanatanjahantena izy io dia lasa nalemy. Io nefa dia io ny tena ivelomany ary amelomany amin'ny vady aman-janany. Raha antsika mahita ny vonana azo any mongo fa tena gravy dia eto dia manao antsoava ny zay rehetra afaka manampy azy fa ty tena tao-trano tsy vitan'ny riero izy tsika malagasy. Tena hoe fanomboana ihany izao ataona izay aho fa miantso an'ny zay malala tanana rehetra afaka manao ary indrindra ianao monsieur le président fantatro loatra ny fitiavanao ny resaka fanatanjahantena dia manainga anao manao antsoava aminao mba hijery manokana ny mongo izay mpanao rugby ao Akady Fotsy izay tojo an'io tsy fahasalamana io tena hitako hoe tena mila suivi de près ary tsy vitan'olona rehetra zany. Niteraka resabe tena nivon'ny fiarahamonina ity tranga ity izay maneho fa marefo ny rafitra fiarovana ara-tsosialy ho an'ireo mpanao fanatanjahantena malagasy. Maro amin'izy ireo tsy manana fiantohana ara-pahasalamana ka rehefa tratra ny loza na aretina tahaka izao dia voatery miankina amin'ny fanampian'ny olona na ny fikambanana noho ny tsy fahampiany eo ampelantanana sy ireo avy amin'ny fianakaviana. Eo anatrehan'izany miantso ny tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana ireo mpisehatra amin'ny fanatanjahantena hijery fomba fiasa mazava sy handinika ireo fanavaozana tokony atao eo anatrehan'izany. Ireo atleta izay isan'ny manandratra avo ny voninahim-pirenena malagasy.
fa olona naliny avy amin'ny fokotany maro ambanivohitra Alasora Varadrano no misedra olana amin'ny fisitrahana rano fisotro madio amin'izao fotoana izao. Misy ny ezaka fa tokony hafainganina ny fampitomboana ny tanjaky ny famatsiana rano fony be ny tanàna. Ny olan'ny rano izay isan'ny takiana teny Ankianja nandritra ny tolona teto amin'ny firenena ka tokony hojerena manokana rano fanohikevitra nentin'ny be ny tanàna na lasoratrany. Andoarantsika ny Antsiprian'izay Gabain Loa. Misedra olana amin'ny famatsiana rano ireo mponina ao amin'ny komina Alasora amin'izao fotoana hoy ny be ny tanàna. Ny resaka rano aloha eto Alasora atao hoe mbola mijanona eo amin'ny zavatra misy talohan'ny fanavaozana. Raha ohatra ka hoe zay no ilazana anazy. Rehefa sendra ny olana zany hoe tsy misy rano eny amin'ny bombonina na tsy misy rano mandeha eny amin'ny pompy kanefa mandeha ny rano any an-tranon'olona any, JIRAMA tsy mamela ny olona zay manana rano hizara rano amin'ireo tsy manana. Kena fa tsy azo atao zany ao anatin'ny lalàna, nefa ihany koa ny JIRAMA dia manana obligation amatsy rano ny mpanjifa ny rehetrarehetra. Ka rehefa mpanjifa tsy manana rano mba makamakany amin'ilay manana rano raha ranony JIRAMA, amiko zany tsy mety. Raha ny fanazavana, misy ny tetikasa ampitomboana ny tanjaky ny famatsiana rano fisotro madio eny Alasora. Tokony afianganana ny famitana ny asa ho hiatrany ny be ny tanàna. Misy ny projet fampiresahana hoe ampitomboana ny tanjaky ny rano miakatra makaty Alasora satria fokotany maromaro ny tena mijaly rano eto ary olona naliny no miankina tanteraka amin'ny fitaterana rano avy any Mandroseza. Nefa olona manana compteur, manana ny mandoa ny jiro ny rano avy amin'ny JIRAMA. Miangavy ny mba hanafainganana zay azo atao ny amin'ilay asa famatsiana rano satria mba tsy tokony hoe hiandry ao anatin'ny faheritaona ny fanavaozana zay tsika vao isy fitraikany zany ny hoe fanovana zany zay tiana natao teto amin'ity tany sy firenena ity. Araka ny fanadihadiana natao, misy ihany ny ezaka ataon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana amin'ny fitaterana rano avy ny Mandroseza amin'ny bombonina eny Alasora, fa ny fitsinjarany JIRAMA azy amin'ny mponina no tsy mirindra sy misy olana ny fisitrahana rano fisotro madio izay zo fototry ny olom-pirenena ary ny tsy fahatombanana izany no isan'ny nandrantsy endrika ny fitondrana teo aloha sy notakin'ny vahoaka teny Ankianja ka ny afara tamin'ny firodanana. Iray amin'ireo nataon'ny fitondrana fanavaozana ho laram-pamehana izany tany Ampiandohana dia ny fampisitrahana ny rano ho an'ny vahoaka. Miverina nefa ny olana volana vitsivitsy taorian'ny tolony. Tokony andray lesona mifandraika amin'izany ny mpitondra ankehitriny. Ialana tsiny tamin'ny anarana ny famantika tao anatiny ilay fanadihadiana mikasika ny atleta malagasy teo fa ho fanampiany ireo ankizy tratra ny tsy fanjarian-tsakafo miisa 3 ao amin'ny Maison de la Nutrition Antena fikambanana mitaiza ireo ankizy tratra ny tsy fanjarian-tsakafo. Isy ny Trel Diby tao Antsirabe ho fanampiana azy ireo. Miazakazaka ho an'ny tena fa ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy ihany koa. Isan'ny fiarah-miasa amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana hijerena ny fahasalamana ireo ankizy ireo. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasik'izay. Izay no tsara tsindriana hoe ny vola rehetra voangona zany dia omena manontolo ny association Antena izay mikarakara ny ankizy manana olana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ny Maison de la Nutrition Ibity. Ankizy 3,000 no efa niraisina an-tanana tao anatin'io Maison de la Nutrition io. Izany hoe menakura 6 semaines enina herinandro le ankizy dia ao anatin'izay no menan'izay sakafo asiana spiruline dia miara-miasa ihany koa amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana moa zany manao suivi an'ilay fahasalaman'ilay ankizy hoe le tsara ve dia rehefa tapitra le 6 semaines dia hita tokoa fa misy ny fiatsarana. Ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany indray nondao arahantsika vetivety. Ireto entina amintsika ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Kolo an'ity androany ity.
raikitra ny grevy ny Tatsao Vodiala district ny Ambatondrazaka ho an'ity andro an'ity tonga miaraka amin'ny tracteur Kubota angady ary sorabavety izy ireo maneho ny tsy fahafalin'ny noho ny fahamorany ny vidim-bary vokatry ny fidobany ny vary afarana. Voalaza fa mahatsapa ao matiantoka ireto Tatsay ireto mahalona izany ary tsy mahazo gazoaly lampaefa ny litatra akory ny vidin'ny vary 1 kilograma izay efa tafidina 10 ariary ny kilao. Eo koa ny fanararaotana ataon'ireo mpividy ny vary ny Tatsa, ny tsy fisian'ny fanamboarana ny lalana sy ny tohadrano ary ny lakan-drano rehetra ilaina amin'ny famokaram-bary. Fanampin'izay ny fahalafosany zezika sy ny sisa. Manaitra ny tompona andraikitra araka izany izy ireo mahalona izany ka anton'izao fihetsikitsehana izao. Tsy mitsamidina ny vidim-bary akoatra eny amin'ireo tany-tsapa mokatra amin'izao fotoana izao. Intsankilana nefa tsy misy fiovana firy ny vidim-bary amidy eny an-toerana noho ny fitobany vary nafarana. Vokatra izany mihitsoka tsy misy mividy ary tsy misy mitonto intsony ny vary eny ambanivohitra. Hoy ny solombavam-bahoaka Rajerison Antoine. Malona izany, miatrika fa tiantoka goavana na ireo tany-tsapa mokatra na ireo mpandraray izay mampiasa vola tamin'ny famokarana sy ny varotra vary. Loza mitatahoan'ny famokarana anatiny izao toe-java-misy izao. Hoy ny fanazavana. Noho izany, ilaina ny mandinika sy mitady vahaolana aingana satria loza mitatahoan'ny toe-karena sy ny fiarovana ara-tsakafoan'ny firenena manontolo izany. Hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Zazakely vao 14 taona monja no tratrana maki-trano ho tany Manakara afaka mary. Ny kantona fotsiny ny trano nidirany ary tsy tao ela tompo-trano ka efa azo ny speaker sy poketra tsy nisy vola. Marina fa efa inefatra ny gadra izy araka ny teniny ary vao nivoaka ny fonja maraina an'io andro nandrombany io ihany. Nametrahana feu de circulation routière etsy Analakely araka ny hita teny an-toerana androany. Mbola vao napetraka fotsiny izy ireo fa mbola tsy miasa. Andrasana araka izany fanambarana ofisialy avy amin'ny tompona draikitra ahafantarana ny daty hanombohana ny fiasana ireo fitaovam-pandrindrana fifamoivoizana eto andrenivohitra ireo indrindra ny toromarika momba ny fampiasana azy. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena. Mihamafy ny fanafiana ao Moyen-Orient ka mihoatra ny $100 ny vidin-tsolika isaky ny baril izay mampiseho fiakarana lehibe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hiatrehana ny toetra ratsy izay mety hanohitohina ny fifandanjan'ny tsena ny angovo. Nanapa-kevitry Etazonia sy ny mpiaradia amin'ny hamotra eo amin'ny 700 tapitrisa baril avy amin'ny tahiry stratezika misy azy ireo androany ampitony ny vidiny sy anome antoka ny tsena maneran-tany ihany koa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality n'aiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitondray tomboky lasy tombovavy veloma tomboka. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.